Iverenantsika ny vaovao ara-tsosialy ao anatin'ny fanomanana ny fahasivy amby roapolo ny volana martsa androany ary monina nananteraka ny fiomanana rehetra ho an'izay fankalazana ny fanamarihana ny fahasivy amby roapolo ny volana martsa 7 izay ny avy ao amin'ny fiadijiany ny tanàna Antananarivo sy ny avy ao amin'ny fiadijiany ny repoblika fotoana izay nametrahana ny fenitra rehetra sy ireo toromarika farany amin'ity fanamarihana ity. Nanantanteraka ny farazara-tena amin'ny fankalazana ny andro misivy amin'ny roapolo martsa 7 ny avy ao amin'ny fiadijianan'ny repoblika sy ny fiadijiana ny tanàna Antananarivo androany maraina teny Ambohijatovo. Izy kosa hoy ny tompon'andraikitra mpikarakara izany fankalazana izany, ny lanonana maro samihafa manerana ny nosy ary efa mipetraka ihany koa ny toromarika samihafa mahakasika izay. Raha ny eto Antananarivo ny sikana manokana dia mizara telo mazava tsara. Ny voalohany dia fitaovam-pivavahana izay atao amin'ny katedraly Analakely. Manaraka an'izay ny fametrahana fiasam-boninkazo izay mizara roa dia ny voalohany eto amin'ny Tsangambato Ambohijatovo ary ny faharoa eny amin'ny Fasany Mahefo avaratra Ambohitsaina. Ny amaranana ny lanonana moa amin'io andron'ny fahasivy amby roapolo marsa io dia ny fiaraha-misakafo nofikena amin'ny tam-pihavanana izay miaraka amin'ny ireo zoky ray aman-dreny hiangadinanana sy finahitana n'izao fahaleovan-tenantsika izao. Misy fanondrindrana manokana mba samy azo ny anjara ny tsirairay avy, izany hoe ny mpakasary sy ny mpandray feo avita ny asany dia ny lanonana koa izotra tsara tsy ho voahelingelina. Ny toromarika angamba dia efa misy ny toerana voatokana ho an'ireo mpakasary sy mpanao gazety rehetra. Marihana fa manana ny loha hevitra hoe fitiavan-tanindrazana no hery mampitambatra ny firenena ho amin'ny fampandrosoana ny fankalazana amin'ny faha 17 taona ny 7 martsa 7 lanonana rehetra dia natao eo ambany fahefan'ny filoham-pirenena Hery Rajoelina Ramampianina.